Alleloia. Dia amin'ny tifirina lehibe indray lasana babalala no iorana amintsika amin'izao fotoana izao a. Dia faly indray ny tenako miona aminao eto androany a. Dia ny fiadanan'ny tompony moa amintsika tsirairay avy antsika rehetrarehetra izay tratrano eto indray amin'ity androany ity. Dia fiadanan'ny tompo a anapaka anatintsika tsirairay avy. Matoky sy mino ary avana malala fa salama tsara tao indray tsika rehetrarehetra. Dia matoky ihany koa fa na tsy salama ary ianao a dia fantatro fa ao anatinao koa ny finoana hoe raha tonga koa ianao hivavaka dia hanasitrana ny aretin'Andriamanitra raha kivikivy ianao a. Dia za matoky fa mino ianao fa Andriamanitra afaka mpiakatra ny finoanao a, afaka hahitany fiainanao a, ary zany rehetra zany dia azontsika amin'ny alalan'ny fifandraisana aminy a. Dia ao anatin'izao fandarana izao tsika dia hifandray amin'Andriamanitra dia miarahaba antsika tsirairay avy a. Dia tonga soa indray tsika rehetra zay tratrantsika eto androany. Raha androany ianao vao tonga eto a dia teteny aminao hoe tonga soa ianao ary mino marimarina fa tsy diso adresy akory ianao fa tena mila an'Andriamanitra ny fiainanao ary tsy tonga fotsiny teto ianao a fa misy raha ilan'ny tompo anao. Koa dia samy tahian'Andriamanitra mahereza isika tsirairay avy a. Dia maretatra amin'ny farany adinay sasany rahantsika eto a, adinay sasany ifampaherezantsika, anaovantsika ivavahantsika, inoantsika tenin'Andriamanitra famelabelalana, inoantsika hira ihany koa hatramin'ny firenena androany ivavahantsika fa aza matahotra ianao. Koa dia samy tahian'Andriamanitra tonga soa ianao a. Eto miaraka amintsika eto a ny groupe izay maresy miaraka amin'ny mivady matetika an'izao fandarana izao a, ny akiradio ihany koa. Dia tahiany tompo ary tsika rehetrarehetra ka niditra voalohany teto androany a, tsy haiko na mety diso fa satria aingana be ilay izy teo dia ohatran'ny Marie-Jo no hitako nanao hay voalohany teo fa tsy haiko na Marie-Jo niditra voalohany teto na Erika Raky na Verselina. Tsy haiko izy any mba any aminareo any izy mahita an'izay hoe Marie-Jo ve sa Verselina sa Erika fa izay ny hitako eto a. Dia tahian'Andriamanitra manokana izay tafiditra voalohany teo androany a. Mety Marie-Jo angamba no tafiditra voalohany teo raha tsy diso a. Dia tahiany tompo manokana dia tahiany tompo koa Verselina sy Erika Raky. Tahiany Jesosy na rehetrarehetra. Dia tahiany tompo ihany koa raha soina tenenao Angela, Elisa Tsiala, Erika Raka, Nambintso, dia Aimé Lovely, dia Elisa Tsiala, dia Angela Io, Tojo Mikaela Yama, Aimé Lovely, Tojo Mikaela Yama, reo ihany, Angela Fintso, Rolianis Dubois, dia Olga Ranoroso, Tina Rakotoarzaka, Koda Leonie, Jonatana, Olga Ranoroso, Eliana, Angela Io, Terira Albenja, Potre kamaradin'i Jesosy, Soa Meva, tonga soa daholo a, Mama Valentina, dia Andrina Suzelle koa tahiany tompo a, Felana Rakoto, Mampionina, Koda Leonie, Fleur, Aimé Manambotso, Normal Laseno, tahiany Jesosy a, dia Noélie Fanto, Aimé Manambotso, Azazaka Kapatitsy, Noélie Fanto, efa narabaiko teo, misy Averimberina fa mialatsiny. Dia ao ihany koa i Kadaka Malala, sy ny rafozany koa efa mino fa efa ao a, Rahabavy Miray mino fa efa ao izy. Fombiazana fitahiana dia tahiany tompo a, isika tsirairay avy. Milohan'ny zatra aloha dia andao aloha tsika hivavaka. Aloha tsika hivavaka ho an'ny zao fandara zao a, ametraka izao fotoana izao ampelantanan'Andriamanitra tsika. Koa andao ho ampandrosoantsika ny anavavitsika Angela Io a, avy any Chine, izy no hivavaka ho an'ny firenena amin'ity androany ity. Ka dia andao ary ho ampandrosoantsika ny anavavitsika Angela Io a, izy no hivavaka fanombohana. Dia rahaventsika hienohira dia hitramo toriteny. Ka androany nitondra ny toriteny eto androany a anavavitsika Rodine avy any Koweït ary nivavaka ao amin'ny firenena dia anavavy Roly avy any Allemagne. Reo zany ny ekipa iaraka amintsika eto androany a. Andao ary atomboky anavavy Angela Io avy any Chine nivavaka fanombohana. Tahiany Jesosy a anavavy Angela anao ny fitenenana. Miarahaba manokana koa ny pasteur mivady izay mitarika amin'ity fandarana vavaka fiambenana ity, hiara vavaka ary tsika. Mbola faly misaotra anao mandrakariva izahay ry tompon-Andriamanitra rainay eo. Misaotra tompo raha mbola nomenao hery tanjaka izahay, mbola tratran'izao fotoana izao hiarahanay mivavaka eto indray. Mila ny herinao tokoa izahay tompo ray malalo ka mangataka mafy ny fanainao masina hiasa sy rotsaka aminay tsirairay avy reto. Misaotra tompo fa ianao rery ihany no mahafantatra
ny hevitra izay everana anay dia hevitra hitondra fiadanana izany fa tsy sanatria loza ho any anatinay. Jesosy tomponay io akinay manontolo aminao ny fiainanay tsirairay avy. Vangio ireo izay reraka am-po Jesosy, ary ireo mitady kivikivy, ireo mitady ketraketraka. Jesosy tomponay io ampahafantaro anay Jesosy lalana tokony alehanay mba handeha araka ny sitraponao izany, anaraka ireo didinao, indrindra fa hanaja ireo fitsipika izay mifeho amin'ny baiboly. Efa fantatray Jesosy fa zahay no kamo mamaky baiboly na kamo mandinika izany tenin'Andriamanitra izany. Mamelany elokay raha misy zavatra nataonay tsy mifanaraka amin'ny didinao Jesosy, mamindrafo aminay tsirairay avy ianao. Mamindrafo aminay raha mbola misy fiteninay na fijerinay na zavatra ataonay na eritreretin'ny sainay mbola mifanohitra amin'ny sitrakao. Apetraka eo anatrehanao ary Jesosy ty fandaharana andramika izaho ity, fandaharana anankiray izay mampientanentana, fandaharana anankiray izay manome lesona na isan'andro Jesosy afaly tokoa ny fonay raha vao iaino an'ity fandaharana ity, ny afatra avy any aminao, ny torolalana sy ny torohevitra ampitay ny pasteur mivady aminay. Mankasitraka ny amin'ny fitarihanao anay tsirairay avy Jesosy fa ndreto zahay dia vonona anaraka anao sy iaino ny teninao. Tantanao ry zahay mba tsy hivily lalana Jesosy fa ho tonga amin'ny tanjony irinao dia ny hoeny amin'ny raha ho any lanitra izany. Misaotra Tompo, misaotra anao, mankasitraka anao hatrany ny amin'ny teninao sy ny afatra izay ho azonay eto androany amin'ny lalan'ny mpanomponao. Atolotra anao izany vavaka izany, atolotra anao ny idera, ny haja ary ny voninahitra mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia. Sotra betsaka ranabady Angela, ho tain'Andriamanitra ane ianao sy ny ankonanao amin'izany asan'Andriamanitra izay tsy ketra fa lehibe izany mitondram-bavaka ny fandaran'izany dia mampamangy amin'ny ankonanao ao vady aman-janakao. Ho tahiny Jesosy ane tsiry amboara-mielona arina iana Preta Maria Erika zay zao ny letako vaovao tonga eto dia tonga soa ianareo rehetrarehetra maharita hatramin'ny farany. Alohantsika hanao hira anankiray dia aoriana tirytytsika hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Andeha ataontsika ty raha elaela indray tsika tsy nanao tiry ty ngamba. Dova atombotsika amin'ny fiderana ny irantsika androany ny fotoanantsika androany atombotsika amin'ny fideranan'Andriamanitra. Dia ataontsika izany ira mahafinaritra be izany hoe Andriamanitra ny foko mideranao. Maka toerana sy maka baiboly tsika dia tombotensika aorianan'izany. Andriamanitra ny foko miteranao, halleluia, ny feoko no asandrato vayanao no aharina ny tenako nokoloina tanteraka mamikoyana mamikotoko sady panaso sy panamboatra ahatonga ny usambatra sy uvelona vinaritra. Andriamanitra
Halleloia. Anisan'ny hira tena nakasiky zany a. Ao anatina fanoloran-tena rehefa manao ao anaty fotoam-bavaka. Fanoloran-tena mahafinaritra be zany izy zany. Mino aho fa nanolo-tena ianao tao anatin'izany. Halleloia. Eno ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika. Raha nambavintsika rodina ny toran-ten'Andriamanitra androany. Da mety hatramin'ny farany fa hianatra zavatra mahafinaritra be tsika androany. Raha efa hainao eto foana ihany moa izy fa androany resaka momba an'izay indray tsika. Ka aorianan'ny anabavy-rodina dia iveryneto melapelatra ny ten'Andriamanitra. Misaotra betsaka ny anabavy Angela tsika tamin'ny vavaka matsitra misaotra an'ireo koa nankasitraka azy a. Dia izay mbola tsy voaravako a Mama Valentine fa narabaiko a Elisa Tsiala, Stella, Mira, Tongasoa izay vohitako teto zany a. Dia iza koa mbola tsy hitako teto. Ando Andry, Tainy Jesosy. Dia ao ihany koa zay aloha no hitako teto androany a. Dia rehefa indray miaraba vorantany izy Marie Charline maniry tena. Halleloia. Ndao ary a eno ten'Andriamanitra tsika dia rehefa mioneto tsika fa mentsika sehatra aloha navavitsika rodinina. Torotoro fo kely mihitsy nanao zany taloha, hatramin'izao tsika torotoro fo. Ndao ary Tainy tompo ary anabavy rodinina anao ny fitenenana. Faly miarahaba ho an'ny pastera ny tenako ary faly koa miarahaba antsika tsirairay avy izay tafahoana amin'itio fandaharana vafoka fiambenana itelo. Dia fiadanan'ny tompo hitoetra amin'ny tokantrano izay misy antsika amin'izao anio izao. Dia ampifaliana sy ampitiavana rehefa malala hizarako ny sitrapony Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Satria antsika rehefa tonga eto moa andihainy ny ten'Andriamanitra ary hankatoho sy hanaiky izany ilay teny soratra masina izany. Satria ny ten'Andriamanitra moa misy ten'Andriamanitra izay manao hoe sambotra izay manaiky sy ny mihaino ny teny ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatin'ny fa antombotra ny andro. Raha mihaino sy manaiky antsika rehefa malala ary mitandrina izay rehetra voasoratra ato dia ahita izany fahasambarana zany atsika rehetra reto. Dia aoka antsika hihaino sy hanaiky ary hitandrina izany tenin'Andriamanitra izany. Dia
Ny tenin'Andriamanitra izay raisintsika eto dia raisin'ny Baibolinao izay hitantsika any amin'ny Isaia 9:50, raisintsika amin'ny andininy 9, faranantsika amin'ny andininy 7. Isaia 9:50, raisintsika amin'ny andininy 1, faranantsika amin'ny andininy 7. Raha ny arana hita dia hivakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry ny nahadisy ny lehiben'ny Israely sy ny nataony olona koa. Dia raisintsika amin'ny andininy 1 ka hatramin'ny 7, ary ny hafa firenena izay efa manaiky ho an'i Jehova mba hanompo azy sy ho tia ny anaran'i Jehova mba ho mpanompony, dia izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady mitana ny fanekeko, dia ho entiko ho any an-tendrombohitra masina ka hampifaliako ao an-tranoko fivavahana ny fanatitra dorany sy ny fanatitra hafa halatsadrao, sady dia hankasitrahako eo ambony altarako fa ny tranoko hatao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Aleluia! Iny moa ny tenin'Andriamanitra izay tonga amintsika tsirairay avy. Eto moa ilay tenin'Andriamanitra izay manambara amintsika. Satria raha hitantsika amin'ny soramandry ry hava-malala nahadisy ny lehiben'ny Israely. Satria atsika moa ry hava-malala amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny soratra masina mety misy zavatra izay mahadisy antsika, fa kanefa Andriamanitra mampianatra atsika isanandro ary manampita ny izay marina eo amintsika isanandro. Ity izy manambara amintsika ny hafa firenena izay efa manaiky ho an'i Jehova ry hava-malala hanompo azy, ho tia azy anaran'i Jehova mba ho hanompony, izay mitandrina ny sabata fikizy. Ka tsika hitandrina izany sabata izany, raha manaiky Jehova tsika, raha tia Jehova tsika, tokony hitandrina izany sabata izany. Azany ry hava-malala matetiky mahadiso atsika olombelona noho ny tsy fitandremantsika ny didin'Andriamanitra, ilay tenin'Andriamanitra, dia hialantsika ilay tenin'Andriamanitra dia tsy mitandrina izy iny atsika. Ety izy manambara amintsika. Ary raha araka ny izay teny volagny teny, sambotra izay manaiky sy miaino ary mitandrina izay voasoratra ato. Raha mitandrina izay rehetra voasoratra amin'ity baiboly ty isika dia ahita fahasambarana atsika. Ary eto Andriamanitra miteny amintsika amin'ny andininy 7, dia hoentiko ho any an-tendrombohitra fikizy masina ka hampifaliako ao an-tranoko fikizy. Ary izany andro sabata izany ry hava-malala efa nitandremany Andriamanitra le tamin'izy nanao tany sy ny lanitra, efa nitandrina izany sabata zany Andriamanitra, izay manambara any amin'ny Genesis 1:2-7 ry hava-malala, izay manambara hoe ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asany rehetra efa nataony, ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asa rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nitahiry ny andro fahafito sy ny nanamasina azy, satria tamin'izany no nitsaharan'Andriamanitra tamin'ny asa rehetra izay noforony tamin'ny nanaovany azy. Ry hava-malala, tamin'Andriamanitra rehefa namorona ity tany ity ry hava-malala, efa nitandrina izany andro fahafito izany, efa nitandrina izany sabata izany. Ka tsika ry hava-malala tsy hiady hevitra atsika, fa tenin'Andriamanitra no arahintsika, tenin'Andriamanitra no hidinihintsika. Amin'izao raha tsika mamaky amin'ny Genesis 2:2-7, efa fantatra atsika fa Andriamanitra efa nitandrina izany andro fahafito izany. Ary nandritra ny herinandro Andriamanitra ry hava-malala nanao ny tany sy ny lanitra, tonga andro fahafito izy na iny nitsahatra izy.
Izay misy tenin'Andriamanitra izay efa fantatra antsika any amin'ny Exodus 20 any, vakio io didy izay nomen'Andriamanitra tamin'ny didy folo ry avy malala. Raha mamaky amin'ny 19 any antsika amin'ny Exodus 20 ahafantarantsika izany teny izany. Satria Andriamanitra moa niteny tamin'ny fotoana tamin'izany teny izany, mahatsarova ny andro sabata hanamasina azy izy. Henemina no hiasana sy hanaovana raha rehetra, fa sabatan'i Jehova Andriamanitrao ny andro fafito koa aza manao raha akory ianao amin'izany, na ny zanak'olahy na ny zanakany vavy na ny ankizina lahy na ny ankizina vavy na ny biby fiompinao na ny vahiny izay tafiditra ao eo ambavahadinao. Ireny ry avy malala izay ambaran'Andriamanitra hitandremantsika ry avy malala. Ary manajany renasiny reninao izy. Mila hajentsika zay nilay Andriamanitra izay rentsika, izay namorona atsika tamin'izany andro tamin'ny voalohany izany. Namorona atsika izy. No fitiavany atsika zany ry avy malala. Tokony hitandriny izany andro zany atsika, satria andro iray izay nirahan'Andriamanitra ho tandremantsika tokony hitandremantsika. Ry avy malala, oka atsika ry avy malala, hanarika izay teny izay ambaran'Andriamanitra atsika ry avy malala. Teny izay ampitan'Andriamanitra atsika. Satria Andriamanitra ry avy malala izay manambara amintsika, izay misy teny hoe ary fikizina iny. Nomeko azy koa ny sabatako fikizy ho famantarana ho amiko sy ny amin'ny mba ho fantany fa izaho Jehova no manamasina azy. Any amin'ny Ezekiel 20 any manambara izany. Raha manana zany Jehova zany atsika, raha tia zany Jehova Andriamanitra zany atsika, tokony hitandriny izany. Efa nameny atsika ry avy malala, hitandriny izany, ary andro izay namasinan'Andriamanitra izany andro sabata izany. Satria ny olombelona ry avy malala tena no tsy mitandriny tenin'Andriamanitra, tsy mitandriny didin'Andriamanitra, betsaka no tsy mitandriny izany. Satria Andriamanitra moa efa namorona ny olombelona, Adama sy Eva, izay namboarina filon'Andriamanitra napetraka tamin'ny Saedena ry avy malala, dia rehefa napetraka Andriamanitra tamin'ny Saedena ry avy malala i Adama sy Eva, nanana fifaliana izy retao, nanana fiadanana izy retao, nanana fahasambarana izy retao. Rehefa nivadika tamin'Andriamanitra izy ry avy malala, Andriamanitra niteny hoe hazoaniny izy ny hazo rehetra ho izy amin'ity sahata io, fa izay ampovoan'ny sahafika izy tsy hazoaniny. Rehefa nihinana io Adama sy Eva nanino, tonga ny fahoriana, tonga ny fijaliana amin'ny mandritra zeka amin'izao andrianantsika izao. Vokotra tsy fitandremana ny tenin'Andriamanitra ry avy malala. Oka atsika ry avy malala hitandriny izany tenin'Andriamanitra izany. Satria Andriamanitra ry avy malala izay tamin'ny fotoana izy mbola kely ry avy malala, izay tao Nazareta tao dia nitandriny izany sabata zany izy. Ary izy ka sabata izy manambara izay teny ampita amin'ireo mpianany. Izay hitantsika any amin'ny Luka izay manambara izay tenin'Andriamanitra izay manao hoe dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka ny fanao dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana hamaky teny. Ry avy malala, rehefa tonga tao Andriamanitra tamin'ny Nazareta tao niditra tamin'ny sinagoga izy nanino, nitsangana tamin'ny andro sabata niditra tao izy ary nitsangana hamaky teny. Tokony itsika ry avy malala hitandriny izany sabata zany. Tiany Jesosy ianao, tiany Andriamanitra anao.
satria tenin'Andriamanitra ry avao malala manambara marimariny amintsika tokoa izany tenin'Andriamanitra zany. Hoy izy Andriamanitra hoe ary hoy izy ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata. Ka dia tompony sabata aza ny zanak'olona. Tokony antsika ry ava malala hitandriny izany sabata izany. Any amin'ny marika izay manambara izany teny izany. Ry ava malala andeha antsika hanaraka izany didin'Andriamanitra izany. Hanaraka izany sitrapon'Andriamanitra izany. Satria hoy izy tenin'Andriamanitra izay manambara hoe falazaiko aminareo izy marina tokoa mandra-pahafoanan'ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia letera iray na tendron-tsoratra iray aza mandra-pahatanterahaka ny rehetra. Tsy misy foanana izany lalàna zany, tsy misy tendron-tsoratra alagna amin'iziny ry ava malala hitandremana aby izy rehetra. Oka atsika ry ava malala handeha hitandriny izany sabata izany, handeha hitandriny izany didin'Andriamanitra izany. Na didy madinika ry ava malala tsy misy azo alana, na didy raha mitandry raha miala amin'izany didy madinika izany hatao ho kely amin'ny fanjakan'ny lanitra. Raha mitandriny izany amin'ny didy madinika izany hatao ho lehibe eo amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ry ava malala tianao Andriamanitra, tianao Jesosy, dia oka andeha isika handeha anaraka ny sitrapon'Andriamanitra hitandriny izay rehetra ambaran'Andriamanitra ato anatin'ity saotra masiny ity fa manirika anao Andriamanitra fa tianao izy. Dia tahian'Andriamanitra anao, omeny fahasambarana anao, omeny fifaliana anao amin'ny andro rehetra izay iananao. Dia voninahitra irery ihany ho an'Andriamanitra, fiadanina kosa ho antsika tsirairay avy, mahereza ry ava malala fa hombantsika rehetra Andriamanitra. Aleluia, amen. Aleluia. Saotra betsaka andranam-bavorodinitsika ato anatin'izany teny izany. Ny tena kanao hijery zavatra iray mahafinaritra tsika androany eny e, tsy voandroany aloha anao vao nahaino an'izany tsy voandroany anao vao nare an'izany teny izany raha eto ianao manaraka ty mpandarana ity, ary vao tamin'ny fakomaly ary tsika niaraka teto, ary tsika dia mitandrina ny andro sabata, ary ny andro sabata dia efatra amin'izay no misy, ary dia ho mandrakizay. Mahafinaritra be le tenin'Andriamanitra teo any amin'ny apokalipsy misy ale teny nanombohan'ny anabavintsika teo. Misaotra ny anabavy rodinina aloha makasitraka anao be dia be mihitsy tafitanao ny afatra, ary anisan'ny zavatra ngeza be anisan'ny fototra hijoroantsika eto amin'izao mpandarantsika izao ny zavatra notorinao tamin'ity androany ity. Dia misaotra anao satria sady mila fandresen-dahatra zany, mila ositra, mila herin'Andriamanitra ahavitana amin'ny toeran'izany, dia vitanao soamantsara izy. Ka misaotra anao makasitraka, dia tombositra, dia tongava ho ratsan-tanan'Andriamanitra tena ampiasainy be mihitsy isan'andro any ianao eo fanomponan'Andriamanitra, dia mitombositra fa izay mahita fa mandroso be ianao, mandroso be nanam-bavorodinina, dia tsy tsahatra zany mandra-piavan'i Jesosy ka mahereza foana. Ambadimbadika eo moa izy dia fantatra fa misy olona izy iny mampahery olona ny ambadika any misy olona mpaherezina any izy, tsy dia be resaka izay izy, fa misy olona any sady manao toriteny izy eto, izy nefa amin'ny miasa any Koweït zany hoe manana fahasahiranana fa mbola mahavita mampahery olona anabavy-rodinina. Isaorana an'Andriamanitra nanomezana anao an'izany hery zany dia mahereza foana zany anabavina izany dia tahian'Andriamanitra ny ianao sy ny ankohonanao. Dia misaotra anareo koa mankasitraka azy satria afaka sitrahanareo reny koa dia mampahery ny anabavintsika rodinina hatrany ihany koa. Eny ary hoy le tenin'Andriamanitra amin'ny apokalipsy, sambatra izay mamaky sy mihaino ny tenin'ity faminanana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny fa hatombotra ny andro. Sambatra
ary efa nazavain'ny vakina bavrodiana teo fa tsy azo anisy sorana na de litera ray ara izany ten'andriamanitra zany ary tsy azo anampiana ihany koa ary nareo mahafantatra tsara fa isika eto amin'ny fandarina de sady tsy manampy no tsy manala fa ny zavatra zay voasoratra ato no ezahantsika ho tanterahina. Ory apokalipsy Isaia 4:dimapolo. Isaia 4:dimapolo andininy 4:7 manao hoe ary ny hafa firenena zay efa manaiky ho an'i Jehova mba hanompo azy sy ho tiany anaran'i Jehova mba ho mpanompony de zay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady mitana ny fanekeko de hoentiko eny tendrombohitra masina ka ampifaliko ao an-tranoko fivavahana ny fanatitra hodolany sy ny fanatitra falatsadra de akasitrahany eo ambonin'ny alitarako fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra mahakasika izany tenin'Andriamanitra zany ary Andriamanitra de sarotiny Andriamanitra ny amin'ny io andro an'ireo satria ny antony de zao hatrany am-boalohany Andriamanitra de nanao an'io andro io ho fitsarana. Rehefa vita ny asan'Andriamanitra any amin'ny Genesis any taony ny zavatra rehetra de vitany amin'izay le faratapony amin'ny asa tanany de isika zany mpanjakany zavaboary de nitsahatra Andriamanitra tamin'ny andro fafito. Tsara fantatritsika fa ny teny hoe sabata dia fototeny raha amin'ny teny fototeny afa amin'ny verbe hoe mijanona. Dikany hoe sabata zany de avy amin'ny teny hoe mijanona na hoe miala amin'ny raharaha na mijanona zay dikany sabata ary Andriamanitra de toa de nametraka an'izay fa vita ny olombelona de nitsahatra Andriamanitra. Any amin'ny Genesis 4 misy an'izany teny zany hoy ten'Andriamanitra manao hoe de vita ny lanitra sy ny tany ary zay rehetra ao aminy. Genesis 4:1 ary amin'ny andro fafito de vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony ary de nitsahatra tamin'ny andro fafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony ary Andriamanitra ny tany andro fafito sy nanamasina azy tam'izany satria tam'izany nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay foroniny tamin'ny nanaovany azy. Alleluia. De misaotra anareo miaraban'ny anabavy Miray sy ny ankizy rehetra zay tafiditra eo, Nirina Rodriguez ihany koa de Miray Becky Roland tsara fantatreo fa ianabavy Miray vazaha izy io fa mahay teny gasy kely izy satria izy efa mipetraka tany Madagasikara. Rehefa zay izy mbola anao aminareo hoe veloma rehefa avy eo veloma misaotra tompoko de misaotra anareo de izy koa mbola tsy voaravako teo Miray Gros de Côte-d'Aleonie asona tenena Angela de l'Anthony Rina ihany koa mbola tsy naravako teo Felina Rakoto mbola tsy naravako teo koa Patricia Raramalala koa mbola tsy naravako teo tahiny Jesosy daholo nareo de nitsahatra Andriamanitra mihitsy zany no nifidy an'io andro io mba hitsarana ary fantatritsika tsara fa nisy zavatra rehetra nataon'Andriamanitra de tsisy nataotony foana tsisy nataon'Andriamanitra totoa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra de tsara avokoa ny fanapahan-kevitra andraisin'Andriamanitra de nety avokoa ary tsy misy mihitsy fanapahan-kevitra andraisin'Andriamanitra ka nanotoana ny fiarahamonina na hoe nahapotika fiarahamonina ny fanapahan-kevitra izay andraisin'Andriamanitra tsy misy zany. Ko tany am-boalohany zany Andriamanitra de efa nitsahatra rehefa tonga ny andro fafito ary tam'izany koa de efa nampianarina ndry Adamaseva hitsahatra tamin'ny andro fafito. Afantatsika fa de tena voaresaka foana ary any amin'ny Exodus 20 nge mahavarina fa tsy nataon'Andriamanitra dinony tao anatin'ny didifolo ny sabata ary raha mandinika isika
rehefa mandinikytsika de zao ny zavatra mitranga rehefa mamaky io mantsy exodus toko faharoa amby folo mantsy ny didi folo de rehefa mamaky ny exodus toko faharoa amby folo tsika sady roapolo de mahavariana fa misy teny vitsivitsy ohatra ny didy voalohany aza manan'andriamanitra fa za ihany didy faharoa aza manao sariny zavatra voasikotra ao anao de manazava zay re tsy tokony ivavahantsika andromasin-dapiera ry Maria sy ry rehetrarehetra de any amin'ny andininy fahatelo azafady any amin'ny andininy fahafito ny didy fahatelo aza manonona foana ny arin'andriamanitra ao fa tsy ataony Jehovah tsy manatsiny anao raha manonona foana ny arany didy faefatra tsika zao ny didy faefatra de zao mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy jereo tsara fa raha mamaky ianao any amin'ny andininy roa amby folo fatelo amby folo efatra amby folo ny andininy fa tsy ny didy ny tiako tenena le andininy satria hoe didy daholy de zao ny zavatra mitranga fo kely daholy le izy ohatra manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany zay omeny Jehovandriamanitra anao vany de ny didy fa enina aza mamono olo fafito aza mijangajanga fa valo aza mangahatra fa sivy aza mahita vavolombelona mandangy fa fito amby folo aza mitsiritra tanao fohifohy fa eo amin'ilay didy faefatra somary rehefa nosoratana somary nazavain'andriamanitra bebe kokoa le izy zany misy zavatra somary ny tsindrin'andriamanitra bebe kokoa tao anatin'io andro faefatra io satria tena nahasarotiny azy zao le vaky n'le teny mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy andininy fahasivy nazavainy mihitsy enemana no esanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra alleloia enemana fa sabatany Jehovandriamanitra ao ny andro fafito sabatan'izy izy sabatan'ny olona ve mbola tsy sabatan'i Jesosy koa ary fa sabatan'izy izy sabatany Jehovandriamanitra ao sabatany Jehovandriamanitra ao ny andro fafitoko aza manao raha kory ianao am'zany na zanako lahy na zanako vavy ny ankizy lahinao ny ankizy vavinao na biby fiomponao na ny vahinao zay tafiditra ao am-bavahadinao rehefa tonga aty aminay nareo de mitsahatra miaraka aminay ny zanakay tsy manao devoirantsony sabata mitsahatra tsy misy asa aza mba tonga aty aminay zany andro sabata hoe hividy tomobile aza tonga aty aminay aza miantso anay zany andao misy asa tokony atao resy ny sisa tsy aty aminay zany ary zay ary tena miangavy mihitsy aza mba hatsotsony zay asa tsona akory zay fa aloaloha zay amin'ny andro mba hifantoka amin'andriamanitra alleloia zay mivolaza aza manao raharaha kory ianao zay tsy manao raharaha aza zoma zay manao ny raharaha rehetrarehetra lama daholy sabaty zany zay tsisy raharaha atao tsony na mandeha mividy mofo maraina ary tsy atao mitsena ankizy zay ny amin'ny garany atao rehefa misy ankizy ho avy aty anao sabata ny ankizy lahinao ny ankizy nizaniza tonga atao rehefa tonga aty aminay ry raha latojo tonga aty aminay ry ranabavy rolia tonga aty aminay ranabavy flera sery ranabavy kodresy rehetrarehetra de miara mitsahatra aminay fa tsisy mihitsy hoe andeha mbola ohatra anjaitra ty na ohatra zany rehefa sabata na ny vahinao fa enemana ny nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba mijarehetra ao aminy zany hoe nataon'andriamanitra ny zavatra rehetra ohatra ny teteny andriamanitra zay tsy vitako tamin'iny de mijanona eo enemana no nanaovany tantaraniny teo daholo ny lanitra ny tany ny ranomasina mba izay rehetra ao aminy ianao zany enemana no nasena anaovanao andro rehetrarehetra zao rehefa tsy vitanao reo zay alohany vita alleloia zay rehefa misy zavatra tsy vita zany hoe vita ny zoma de tsy vita tsony amin'ny lahady indray zany tsahatra eo eny zay ny vita de nitsahatra izy tamin'ny andro fafito izany ny tahiny Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy zany hoe tena no amasinina ary rehefa namasinina de nahasarotiny an'andriamanitra mihitsy satria izy aza andriamanitra nametraka an'le izy le ambony indrindra nametraka an'le izy ho masina ary zao koa nefa ny zavatra mahafinaritra ary raha tsika mijery
antsika tsy ary ten'andriamanitra zay tasika efa dikfetsety jerenareo tsara rehefa tonga ny mana andriamanitra rehefa miteny amitsika hoe mitsara andriamanitra raha nitsahatra de satria vitany daholo ny zavatra rehetrarehetra tsika nare mety teny hoe ahoana kosa ary nitsahatra zay ary ve ina no hoaninay rapitso raha tsy asa satria tsika miasa isan'andro andriamanitra tsy manao hoe fotsiny hoe ohatra ny atsika tany Madagasikara ohatra mialatsindry hoe confiné daholy tsisy mahazo mivoaka fa tonga de mivoaka miaramila mitondra basy mitondra kalaky mivoaka ny tanky zay mivoaka eo de tonga de samborona de atao an'zao nefa ny ao an-trano ao misy olona tsy manana sakafo tsy maintsy mivoaka ary tadidiko misy tamy misy olona tena hoe tena mivoaka ny trano de tsy miomana fotsiny le ray-pianakaviana na migadra zany na mahita sakafo hoan'ny fianakaviana andriamanitra tsy ohatry zany ny sabata zany ohatrany hoe confiné mihitsy ny loha ny olona fa confiné amina fifaliana confiné milamina be vita ny zavatra rehetra ao ny zavatra rehetra tsisy zavatra mampiay any ivelany any ary raha misy zavatra mampiay azy azy andriamanitra no ihany zany ny andro sabata de voalazako hoe andro fanavotana milohan'ny verenakomban'ilay mana teo ny andro sabata zany de zao sady teny avy amin'ny teny hoe mijanona sy ny hoe miala amy raharaha zay dikany sabata de ny sabata koa de andro fanavotana atao amy baiboly tany amy testamenta taloha de misy an'lay atao hoe isa-taona de misy an'le andro fahafolo amy volana fahafito anankiray indray mandeha isa-taona zany io io le andro fanavotana io le tenen'ny Paoly aza misy avela manameloka anareo aza avela manenjika anareo aza avela misy mitsara anareo ny amy volombolana sy ny sabata de ny olona mieritreritra hoe tsy sabata tsony ny fotoana ivavahana ka tsy iny le sabata iny fa ity sabata andro fanavotana zay tany amy testamenta taloha izay natao isaky ny andro fahafolo amy volana fahafito isa-taona ihany izy io atao ka izy io misy fandanina be atao misy ezaka be atao ary tsy maintsy tonga ao Jerosalema manao an'io de io le nytenen'ny Paoly hoe tsy voatery makany de aza vela misy mitsara nareo ny amy volombolana sy ny sabata tsy miteny kory aza manao sabata tsony nareo fandana am'izay manao lahady tsy zay mantsy le tiako tenareo tsika tsy mahazo mihinana ambolony fa mandinika tsara io le sabata andro fanavotana io iny zany na tsy atao aza ozy izy Paoly tsy maninona tsony satria mitondra fahasahiranana ho an'ny olona raha andriamanitra tsy tonga navesatra ny olona ary zao tsy tonga navesatra ny olona fa no mifanohatra am'zany ameny olona ny didin'andriamanitra ny fitiavana amina zavatra maivana amina fomba mahafinaritra alleloia izay mifantoka amin'ny fitiavana satria tao amy testamenta taloha de somary ohatrany enjakenjana ny fahitatsika azy zao ravana malala andriamanitra rehefa iconfiné ny olona izy rehefa sabata de fantany ny ataony alleloia nareo zao mety mieritreritra hoe za zao vao tamin'ny herinandro mihitsy vao tamin'ny lakamisy zoma zany isy olona nresaka tamiko de misy asa somary mahafinaritra mety mijery ato ary zany olo zany tsy fantatro andao ozy izy asa ty aminay tena ilainy efa ela be moa izy io miteny ana foana hiasany aminy fa voameko moa zany findra ty alavitra de naiky itadiavany hevitra mihitsy hoe na le za miasa ty apetraka ty lavitra ty de mbola itadiavany hevitra any navoaka le asa zay zany atao manakaiky anahy kokoa fa zao napetraka tamin'ny voalohany zaho zy izy tsara karama be mihitsy izy le asa fa miasa sabotsy fotsiny zay mahatsala azy mle ratsy karama reny areo satria za tsy miasa sabata de be de be ny olona miteny maty antoka raha larado hoe maty antoka tokoa raha larado satria tena tokony mba miasa sabata de mba mahazo vola zao nge ravana malala
ny fitahinana tsy avy any amin'olona fa ny fitahinana lohany zavatra zay de avy amin'Andriamanitra ary Andriamanitra tamin'ny androny zanak'Israely de ninao tsara ty teny ty ny momba ny mana ity de ny mana zany nolatsaky isa-maraina fakiko aingana be izy ty fa lavalava ihany ndikany hoe mana moa de hoe inona itony inona nge itony inona itony zay ndikany mana por zany hoe misy olona misy zavatra tsy fantatrao anatin'ny nanao izy zany hoe hitanao ra fa inona nge tony inona itony mana zany dika satria zay mihitsy ny olona tamin'ny maraina nivoaka ny trano de nahita way fa inona itony dikany hoe mana zany de inona itony inona nge itony inona itony zay zany aloha fa tsy zay nidirantsika hoy ny tenyandriamanitra rehefa hitany zanak'Israely zany de nantany izy hoe inona itony satria tsy fantany re de io mana dikan'ilay inona itony de hoy izy itony no mofo zay nomeny Jehova ho fihinanareo izao no tena nandiny Jehova samy manangona azy anareo arak'izay tokony laninareo avy de erany vata honera avy ho isan'olona voky tsara ianao vata honera zany ngezy zany dia arak'azisanareo de mitondra ianareo ho any anday ianareo avy de nanao zany arak'izany zanak'Israely ka nanangona ny sasany nanangona be fa ny sasany nanangona kely ary nafatra tamin'ny vata honera zany de tsy nanana amby ny nanangona be ary nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy samy nanangona arak'izay fihinany any jereo tsara nge fa fahendren'Andriamanitra misy olona zany fetsifetsy hoe mery mihinana de mataotra sao de tsisy tsona be de nanangona be dehibe fa nanangona be dehibe ary de tsy nanana ambiampy ary nitsendra nanangona kelikely tsy nanana ny tsy ampy alleloia filatra zany zany tonga de ampy daholo fotsiny zany nek akabe dehibe ary nanao ny anjaranao ihany ny anjaranao ny anina sazoanao ihany ny anina sazoanao voky tsara ianao tsisy ambony tsisy hoe isy hoaniko rapitso amy telo marainy ty na tsy zay fa nohaninao androany de nohaninao androany de andiny fa sivy amby folo amizay ary misesy taminy aza misy mamela otra-maraina kanefa tsy mba nanaraka ny teny mosesy fa namela sisa otra-maraina ihany ny olona sasany de niteraka olitra zany ka maimbo ary de tezitra tamin'ny olona mosesy misy olona zany efa tenena aza manangonareo mihoatra hitanareo mantsy ny olona ny any ampitso tsy natoky an'Andriamanitra mieritreritra ny hoe fa ho adinon'Andriamanitra io rapitso tsy ry havana ary za miteny anao fa rehefa nitahin'Andriamanitra indray mandeha anao de mino fa tsy adinon'Andriamanitra ny mitahanao fa ny olona tsy natoky de nanangona mihoatra de afenina vadika feno olotra atao le izy satria Andriamanitra manome antsika ny sazy isanazy miany ampitsonao ianao fa lehibe noho ny voromanidina ianao halleloia mbola tsy zay koa nefa ndesitsika androany ary hoy izy taminy andiny fa raiky amby-roapolo ary nanangona ny mana isa-maraina ny olona de samy arak'izay fihinany avy efa nahazo lesona zany arak'izay fihinany avy ary noho nafana ny andro de levony reny ny mana de tsy natao any olona kamo aza raisina mihitsy zany le hoe meko malalako zany na de matory azy izy ka hoe matory foana ianao de fa matory ianao dika le matory mitsahatra ianao dika le matsoro milamina ianao tsy mitotototo ianao ary misy fotoana tena matory tokoa ianao satria tsisy ninona taonao tamin'ny confinement reny tsika matory fotsiny tanao raha latojo lasa matavy be io raha latojoka tamin'ny herintaona mbola tsy matavy be ohatra manana-patavy be azy confiné naveran'Andriamanitra natory tao fotsiny de ny fahanan'Andriamanitra tao fotsiny alatojo ny tena hitako matsy lasa encore dabe valopolo filao izy ao confinement reny de zavatra tiako tenena zany io misy fotoana zany tsika asian'Andriamanitra matory halleloia de omeny fotsiny halleloia fa rehefa matory kory tsy eo ny dika kamo fa ny zanak'Israely ny fo maraina ihany tam'zany na de tsy miasa azy na de manangona fotsiny de mba niteriteren'Andriamanitra ihany ny fo olo mazoto ny tenin'Andriamanitra de manangona maraina fa raha vao hoe grâce matinée anao de amin'ny folo vao ifo efa posaka ambasoany de levona de tsy sakafo indray ianao ary nanangona isa-maraina izy ka noho ny nafana ny andro de levony reny andiny fa roa amby roapolo amizay ty ny tena tika tongavany ary noho ny andro fahaenina irinao tsara am'izay ary noho ny andro fahaenina de nanangona avo sasaka noho ny isan'andro ny olona de indroany vata honera ho an'ny isan'olona avy zany de avy avy ny lohan'ny fiangonana ka nanambara tamin'ny Mosesy ary ho Mosesy zao no lazain'i Jehova rapisy de tena andro fitsarana masina ho an'i Jehova ko manendasa izay endasinareo ary mandraho zay andrahonareo ary zay sisa rehetra de avelao ho anareo
hotehirizina ohatramaraina mahavarina fa raha lahady ianao nanangona indroa de masiso iny rapizy de misy olatra raha talata ianao nanangona indroa de masiso iny de feno olatra fa rehefa zoma andriamanitra misy zay ny tena hoe manangona avy roa eny satria rapitsonareo tsy voaka andeha aka fa rapitsonareo maniny mitsahatra tsara ho fantatrareo fa ny olona mitandrina andro sabata tompoko de tsy maty akory tsy miasa sabata fa efa mamen'andriamanitra ny avy roa eny izy ny zomany iny ary raha mahafaty antoka tompoko ny tsy miasa sabata 7 taona nitandremana sabata zay firy andro moa zany firy andro zany raha misy afaka manao calcul kely azafady sabata 4 anatin'ny ray herinandro a raha misy olona mahay calcul mental leto na calcul rapide de angatahako izy mba hanao an'izany kely fotsiny ho calculetsika eto mantsy hoe maty antoka be herinandro a 4 zany hoe sabata 4 anatin'ny ray volana de ny volana ray a mba misy manao calcul an'izay azafady de ny volana ray a ny taona ray a 12 volana de iny am'izay a mampitombo 7 azafady zany hoe zao zany calcul ataotsika 4 de ampitomboina 12 a de ampitomboy a fizy teo 4 raha misy mavita manao an'izay calcul zay a de isaorako izy etiky tenenanao ny karama firy roa isan'andro sika ohatra ndeha ataotsika moyenne ndeha ataotsika moyenne tsotsotra mikarama 100 na 120 euros ndeha ataotsika 100 euros e mikarama 100 euros par jour tsika ty andafo ohatra ho any zany misy mikarama be lavitra zany misy mikarama latsaka noho zany fa maka bazy atonontonony eo a zany ndeha ataotsika 120 euros zany ndeha ataotsika boriboritsika 100 euros de mba misy afaka manao calcul an'izay ve tompoko azafady 100 euros a fois 4 ndray volana misaotra raha tojo 672 jours de raha atao fois 100 am'izay zany io a de 67200 raha fois 100 io a 67200 euros par an zany a no tokony ho faty antoka ho an'izao olona izao satria izao olona zao de tsy miasa sabata tsy ry havana malala tsy ry havana malala andriamanitra tsy namela ny zanany ho maty mosary satria sitrapony io sitrapony io halleloia sitrapony io misaotra nabaviko atresy raha latojo misaotra anareo fa maninona tamy lahady tsy nahazo nanangona ny olona satria masiso ary naninona tamy laroby satria masiso fa maninona ny zoma andriamanitra mihitsy tena manangona avy roa eny de tsy nasiso satria sitrak'andriamanitra ny tsaran'ny olona rehefa andro sabata anao mba teny anao ny anaram-pandarantsika te andramika izao hatram'izay a na izazo ary fa nresaka zany olona mpitandrina sabata zany ohatrany olona vava ohatrany ary nieritreritra mihitsy ary tam'izany hoe olona ohatrany hoe manompo sampy ve sa olona ahoana ary zany ary zany efa teteny aminao fa saika tanteraka ny programme Lucifer de ny ainanam-panadin'ny olona ilay andro masina ho an'Andriamanitra Lucifer teo akaikin'Andriamanitra ary rehefa nidina izy tsy hoe nidina fa natotona tamin'ny tany mihitsy de niezaka ny hatrany izy de efa tetovy tamin'Andriamanitra de nampidinina de teto tany am'izay izy de ezaka ho izy hitovy amin'Andriamanitra ianao zakaga raha tsy azo nanana kisoa eny amin'ny doany satria Lucifer de spécialiste tamin'ny fanaovana copier-coller de ny an'Andriamanitra ihany no alainy de mahavariana fa raha tena Andriamanitra aza mihinana biby malotona tsy mihina kisoa de tsy mihina kisoa koa eny amin'ny misy be de be mpanompo sampy tsy mihina kisoa de jerenao reto antikristy misy olona eto amintsika eto fa tsy teneniko hoe tsy teneniko eto fa eto zany olo zany mahafantatra tsara ny tenany izy
fa misy olona eto amintsika eto a nitandrina sabata de natao batisa de taitra be mihitsy izy rehefa natao batisa fa vao niditra vao anaty rano izy de nivoaka avao de le olona nanao batisa anazy ny teny ratsy be mihitsy ny anaran'i Jesosy. Ahoana hoe ny teny ratsy be ny anaran'i Jesosy. Antikristy ary tena tsy manaiky ary tena miteny ratsy ny anaran'i Jesosy mihitsy a eto zany olona zany. Ina moa dikan'izany? Nefa izy mitandrina sabata. Ary fantatsika fa misy olona be de be ao Madagasikara misy an'le olona lehilahy le mpanao ohatran'ny kungfu zay tsy hoe fantatry hoe tiako terenina. Dina koa zany ataon'iny mitandrina andro sabata. Fa manino izy mitandrina andro sabata? Copier-coller any devoly zany. Fa itsika mitandrina ny andro sabata ato amin'ny Baiboly. Ary zany efa teteny aminao fa matoy ny zanao potehana ary de navadiky Losifera am'izay a mialatsiny aminareo zany zava-mariny ty nisy nanakisaka ny andro be de be amintsika no miteny hoe zay andro anankiray ve tsisy an'izany fa mety foana io. Teteny aminao fotsiny aho hoe mijerenao dictionnaire de tena mijerenao hatramin'ny fomba fiteny rehetrarehetra n'aiza n'aiza raha manome andro lahady na larobia na talata na lakamisy ny atao hoe sabata na de zany fotsiny aza be. Izy fotoa zay mba nianatra momban'ny fiteny de misy fiteny a fantafantatrao foana hoe tia ohatrohatr' zao zany zavatra teny zany sabata. Ditanao tsy naty ao to de amin'ny teny gasy hoe lahady hitanao lakamisy ohatra fa tsy amin'ny teny gasy ihany nefa zay sabado sabato sandaga misy saturday ny teny sabata sabotsy samedi de sabata foana zay fa manomboka nakisaka le izy de nakisaka le andro mba haninona mba hantotona any amin'ny Ezekela any anao raha mahita de misy Andriamanitra tena saro-piaro any amin'ny Ezekela toko faharoapolo zao misy teny manao hoe toko fa misy teny manao hoe kanjo ny olona tamiko tany anefitra ihany ny zanak'Israely ka tsy nandeha araka ny didiko izy fa nanamavy ny fitsipika izay mahavelona ny olona manaraka an'izany mahavelona ny olona manaraka an'izany ny fitsipik'Andriamanitra ny fitsipik'Andriamanitra mahavelona za teteny aminao androany fa mahavelona ny fitandriaman'andro sabata zao olona zao de potika tanteraka ny fiainana fa niditra tao amin'izany hoe fitandriaman'andro sabata zany izay tsy fantatra akory tamin'izany hoe inona ary ny forsena nanao an'izany taloha noho ny olona fotsiny de akatony misy ohatrany misy vanim-bavaka sy de andao andehana de anina ary fa niten'Andriamanitra de niteny hoe zay mahavelona ny olona zamananakazy ary nandoto de nandoto ny sabatako izy tena saroto ny Andriamanitra amin'ny sabata ary masina amin'Andriamanitra amin'ny Ezekela any koa misy teny manao hoe satria efa namavotsipiko izy ary tsy nandeha araka ny didy fa nandoto ny sabatako hitanao zay revany amin'ny Ezekela any tsy Ezekela any a fa Ezekela tena misy an'izay manazava momba ny sabata. Ny tiako lazaina anao de zao io andro io avy na andro masina ary andro tena misy araka le tenin'Andriamanitra teo hoe any amin'ny Exodosy 22 vakinana babitsika teo de io ny tenin'Andriamanitra azafady tsy Exodosy 22 fa any amin'ny Exodosy Exodosy a Ezekela azafady Ezekela io zavatra lalina be fa tsy resaka hoe ianao za mieritreritra mihitsy hoe Yahosoa zany tena teny anarana fiantso an' Jesosy amin'ny teny hébreu zany ka tsy teny ratsy zany fa izy fotsiny no teny ratsy ny anaran'i Jesosy tao aorianan'izay zavatra zay
zavatra lalina be ty zavatra resantsika ty androany fa io tsy resaka fotsiny ianao aza mba manaiky an'izany hoe mitovy foana e raha mitovy foana io ry havana malala de nataon'andriamanitra talata ihany koa io a indre mandeha any andriamanitra ny fidy an'io andro io ary zao nge ry havana malala e tsara fantatrareo fa io teny io mialohan'ny diantsika am'le ezekela 22 teo jerinareo tsara nareo masy mieritreritra hoe tsisy ndresaka an'izany jesosy tsy ndresaka momba ny sabata zany jesosy a fantatsika tsara fa mifantoka tamin'ny fitenenana ny olona jesosy ny anomanina ny olona ny amin'ny mandrak'izay hoe efa akaiky de isika very avana raha ohatra ianao zao a classe de 3e ianao nao BPC de mbola verina aminao ve hoe je fais un rond et je fais la queue na ozytsika hoe amanao boribory de asiana rambony miakatra ianao ve mbola mamerina an'izany leson'izany roatra ny hoe 3e na la BPC fa tsy efa lesona 3e am'izay ve ny ataonao analanao BPC anala baka ve anao de mbola équation firy inconnu ihany no zavatra ataonao matematika tsy efa miditra lalindalina ary tsy miresaka an'izany tso satria efa nianaranao zany ary ny sabata zany a fiainana zany nanomboka tany amin'ny genesis de miasy ny olona jesosy tsy niteny ntsony hoe mitandrema sabata de ino ary nasain'ny jesosy nytenenina raha tsy niteny ary jesosy hoe tsy aza mitandra sabata raha tsy niresaka momba ny sabata ary jesosy de niteny andro hafa hebreo fakitsika hebreo toko faefatra fakitsika ty hebreo toko faefatra ty azafady hebreo toko faefatra andiny fahenina any amin'ny hebreo ty efa any amin'ny faraparan'ny testamenta vaovao a zao ny ten'andriamanitra aminaran'i jesosy hebreo toko faefatra andiny fahenina koa satria mbola hiditra eo ihany ny sasany izay tsy nitoriana filazantsara tamin'ny voalohany de tsy niditra noho ny tsy finoana andiny fafito de nametra andro anankiray indray izy na de efa ela toy zany aza milaza ao amin'ny davida hoe anio araka ny voalaza teo anio raha ian'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo fa raha ijosoany namme azy fitsarana de tsy mba nilaza andro afy izy tao ariny zany tanao iza ry havana no nyteny hoe lahady indray ny fivavahana izy atao amin'ny baiboly zao ny teny an'izany nefety ny hebreo tena miteny hoe josoa nanome azy fitsarana zany hoe tamin'ny andro ny josoa teneny josoany olo ndao tsika itsara fa tao arinany zany tsy nanome andro hafa izy ary nanome hoe andro lahady na lakamisy na zoma izy ary ry havana ny tenen'izay tsisy ngery havany tsy tao amin'ny baiboly ngery havany nareo zao tezitra rehefa teneniko an'izany fa tsy tao amin'ny baiboly de tsika ao baiboly ihany no miteny fa mazava amitsika ngeo ary havana ary ny fiangonana katolika ngery havana efa nitsotra amin'ny marina fa ny katolika ny namorona ny andro fivavahana nanakitsaka azy ho andro lahady ary ny ao amin'ny baiboly katolika de ny teny sabata de ny soloana lahady de ny sarahana roa de ny fafoanana ny didy faefatra ao lasa folo ihany fa nisy ny sarahana tao atonga anazy ho lasa folo fa fantatritsika mialatsiny aminareo katolika zay marina ny fiangonana katolika ny teny hoe lahady ndray ny fivavahana fa raha tatao amin'ny baiboly tsy nisy be de be ny olona miteny satria io ny andro nitsangana jesosy fa niteny an'izany ary ve andriamanitra lahady jesosy nitsangana d'accord tsika fa niteny ve andriamanitra hoe io am'izay atao fivavahana de misy miteny ndray ny jiosy tam'izany sarotra tamin'ny jiosy niditra amin'le andro sabata de natao marimaritra izany de natao lahady de jiosy ndray jentilisa azafady fa tsy jiosy ny tiako tenina jentilisa de te anontany anao jentilisa ve misy poano andriamanitra fa tsy ny jentilisa ve no niezaka nanantona an'andriamanitra fa andriamanitra ve tena ataovy eny ary zareo fa de diso tamin'le sabata fa manjary hoe tsy vavaka ny rehefa ataovy lahady tsy ry havana malala tsy nisy andro hafa ozy ny tenin'andriamanitra koa de na de andiny fasivy fakiko lo teo fa raha josoany nanome azy fitsarana de tsy mbola nilaza andro hafa izy taorinany zany andiny fasivy koa de mbola misy andro sabata fitsarana ho an'ny olon'andriamanitra any amin'ny hebreo atsika no miresaka eto nareo le miteny mantsy hoe tsisy an'izany anaty testamenta avao koa de mbola misy sabata fitsarana ho an'ny olon'andriamanitra fa izay niditra tao amin'ny fitsarany de izy koa nitsahatra tamin'ny asany takan'andriamanitra tamin'ny azy
koka isika zoto hiditra am'zany fitsarana zany fa ndreo izy sy olona latsaka am'tsy finoana tahaka izy zany ry avako malalako tiako indrindra tianay nareo a za manokana tsy resy lahatra tamin'ny sabaty mihitsy taloha tsy resy lahatra ahako satria zao nyjavatra atao an-tsaiko tsy zany nitezananay zay hatram'izay mbola kely a de mivavaka tamin'ny andro lahady ny tatabe anay averiko aminao foana nafaka ny missionnaire anglisy tam'zany de ny tatabe anay tam'zany no napetraka ho evangelistra nitazona ny fiangonana teo amin'ny tanindrazanay de fa nomboka tam'zany zany a de andro lahady ary tsara fantatrao fa amin'ny fianakavimbe anay mivady zay fianakavimbe a tsisy hoe ray tapona kozaina kozina fa amin'ny fianakavimbe amina zao a de za rery ny dadako a folo menadanga mandraza vady raha diso a ny reniko a valo menada de reo samy mananjanaka daholo efa mananjavy kely ny sasany efa mananjavy avy mamanay zao efa mananjavy avy fa am'ireo olona rehetrarehetra raha ny anahy fotsiny za rery zao no mitandrinandro sabata ny mampionona koa ohatrany misy anabaviny anakiray zay raha vaviny anakiray mitandrinandro sabata iny za tiako atongavana aminao tsy resy lahatra tam'za mihitsy atao satria hoe tsy zany mihitsy tsy zany no izy tsy nampianariny dadabe no izy fa tsy zany saingy ka tia arina de tonga ny olona na tonga ny fotoana tao am'le nisy any dadabe hatram'izay tao ihany koa ny bokany trosa tao ihany koa ny tratrany olana ary tao koa ny tady vaolana fa rehefa tsy nahita vaolana de somary miporisaka kely mba neno an'le radio ra-pilazantsara de ohatsy nanomboka nisy toriteny a ohatrany somary nanaitra ny tena marina tsy toriteny tsony ny aiko fa tenin'olona ny teny efa any amin'ny farany toriteny manao hoe rehefa avy niona tam'zany tam'ilay ampitondra fivavahana atao amin'ny fiangonana nisy anay ny teny taminy hoe misy olana zao ny teneny hoe tsisy hevitra tsony ny amiko tezitra be amiko Andriamanitra sy ny sisa nisy teny anakiray eniko any amin'ny radio izay niteneniko foana hatram'izay ohatrany secte zany olo zany fa nisy teny anakiray avy any amin'ny secte tena nanindro nanysaiko nanao hoe ianao ka mieritreritra tsisy hevitra tsony aminao za miteny aminao androany fa mbola misy hevitra ny aminao raha te iona aminay ty misy numéro telefona ohatrany tsy teo rakotsy salama naka numéro telefona na de fantatra aza hoe ohatrany hafahafa zany olona zany ohatrany toriteny mba nianatra taiza izy zany a ny amin'ny fianarana teolojia taiza fa tsy naninona fa andao aloha fa sao de mba mahafaka olana nanomboka ny fotoana nandeha mba niditra tany amin'rahany fiangonana mitandrinandro sabata zay sy mampionina andro sabata za aloha nandeha voalohany tam'zany fa teneniko anao tena tsy naharesy lahatra na teneny fosiny andeha vavaka leola tamin'io somary ohatry nitandre fa ohatrany de somary tsy volany teneny hitandrina sabata misy fivoriana de ao atsika mitondram-bavaka rehefa niditra zay misy mpitarika fotoana misy zava-maneno any amin'ny toerana zay tsy nahazatra satria ny nahazatra anay araka ny teniko taminao maneno ny orga tsy ratsy akory zany tsangana daholy miditra daholy am'izay manao akanjo fotsy petraka rehetrarehetra mangina tsara tsisy ninona mahalala fomba tsara milamina tsara na lalitra mandeha lalitra raha teo tsy misy de mangina tsara akizy mitomany entina mivoaka aingana fa jereny pastera tsara nge zany ny fandamina zany fa tany am'lena le tsy zay fa tena tonga de samy maka coin teny sasany tena anaty fahasambarana be inona roa ny tena mba itiavan'retolo reto an'izao za taloha teneniko anao hitandrina sabaty zany le taloha tsy nasiko vidiny zany re olo reo fa hitako any manao complet manao cravaty ny sasany manao akanjo sara fa za rehefa sabotsy teneniko anao ny andro sabotsy ka lavalavitsika androany fa tiako mba ny zavatra teneniko anareo androany ny andro sabotsy ny ana taloha andro fanaovako afera za mpivarotra tomobily efa hatram'izay
mivarotra automobile zay foana ny fiainako ao anatin'ny tontolo io foana sabotsy arivo zany a mandeha resaka fiarakodia sy ny sisa zany ny fiainana de ny sabotsy marainany a sady mivarotra fivarotako androko anaovako ny asa fanamboamboarako raha misy piesy fidina sy ny sisa eo ny fotoana tena ilako zany fanamboamboarana za taloha rehefa mandeha mivavaka tam'zany ny indray mandeha indroy intelo inefatra indimy to anatin'ny ray volana sy tapany teo 2 volana hitako any olo hoe manao kravaty fa ny a manana pataloha be paosy zay a de sady anaty paosiny any misy piesy satria misy fotoana mbola mankany amin'ny bodivona kely mijery brocatera na mijery piesy de mitrika kely mankany am'le fiangonana am'zay tsy fiangonana hoa izy fa salle de classe io faina ny sabotsy namehana mihaino anany olona eto am'zany ary mbola tsy mitsahatra am'teny hoe misaotra anareo a tsotra zao zay raha tsy io salle de classe nofainareo tam'zany ntain'andriamanitra ny anareo de zao tsy dipahatra ny ataoko satria zao te ametraha-tanana de te ampahirezana de mandeha fotoam-bavaka de hitako ny olona mihira fa ny amba mainka anay eo am'le ratsy le olona zay misy an'le olona za le misy trosa ametra-tanana kely de aloha mbola mivavaka izy ny olona zany zavatra maimaiky kely matsy fa valo hoe enary fa ady firy any toriteninareo maimaiky amatsy maimaiky amaraha azo atao de metra-tanana kely adiny 2 efa mitsanga miemotra mihitsy hipetraka eo zany nge rehefa nany any sabata taloha tamy voalohany sabata zany ny a taloha tsisy fa metra-tanana ny ilaiko ina ary ny irairaiko le ira amin'io tetehaka zay tsy zatrany zany tena faly dia faly izahay mpanompona sady mijery le mpitendreo reka hoe misy andiny fafiry tsy mahazo manao faly tonga de tena faly ina moa iran'ny rahalatojo iny faly sy ravany ao manananao jeso faly ny foko afaora matsy ny rindra efa mitory an'izay de ao atao-poana tsy natamanana ako marefa tonga ny fotoana manomboka reko anaty toriteny manomboka reko misy zavatra miditra ty amiko mahazo hery niditra voalohany tao de efa nita valim-bavaka niditra faharoa manomboka misy valim-bavaka manomboka mahery ohatra hoe manomboka afaka ny teo tagna hoe vanomboka bavaka ray andro fotsiny de fa tsy te hamony tena zay za tam'zany te hamony tena mantsy de misy zavatra voray ihany fa mbola ao ihany le mariny reto tena le tsy mihina kisoa reto ka reo tsy mbola teny mariny reto reny tsy le tsy mihina kisoa reny tena mety tsy mihinany reto izy ny mampionina tsadry zareo ohatra misarin-doha ohatra mpamonompisampy sa masera tsy de nahazo aina aloha tamy voalohany ny endriky ivelany tsy nahazahoana aina le andro tsy nahazo aina fa renao misy ohatrany nanomboka nytomany am'izay keo ty salama le hira teo reny zao ohatra tany nahitako an'ireny reny hoe ekeko tsotro zao reny tompo ekeko tsotro tiana ohatrany letsika tany anatin'ny foko manomboka ny zavatra reko manomboka torotoro fo manomboka tamana manomboka nafinaritra tamy voalohany tokava mivavaka raha vitsy finaritra tsy de afaka azy savy ny arivonareo tonga ana tonga abo izy le olona tonga ava fa le olona rehetra zay misy olona tonga daholo etina ohatra anareo zao misy aminareo nge tsy te anaraka fotoam-bavaka eto fa le raha-pitretina mbavaka any toy zay maninona mantsy nareo tonga ava aloha manaraka fandarany de nanomboka nakamamy nanomboka nakafy ary nanomboka nisy zavatra tsy tsapa atram'izay rehefa mivavaka nanomboka tsapa am'izay tanomboka teo ryavana malala nanomboka tena nanomboka nahita tsirony nanomboka nahitan'izany hoe ohatrany tsy andronao am'izay inona moa androany laroby lakamisy sisa de efa zoma fa sy inona nitranga rehefa zoma arivotsika de efa mitsahatra ary ny aty tam'zany teneko anao fa tena niatra tamin'ny haiko zany hoe teo fitsarana satria zao nananan'olona trosahako isan'andro fa manomboka latsinainy ka hatramy zoma aizany volako polisy ary polisy atsy zao rehefa tonga i zoma io piako i telefonina io tena matsiahany de manomboka ny fitsarana
ary raha ny tena marina rehefa mamono telefony ianao de tezitra ny tompotrosa de vome manaonao foana izy hoe tsy itenao fa ny zavatra mahafinaritra ana mipiako ny telefona mivonona fotsiny ah hoe za andriamanitra hitsahatra ianao fa miteny hitsahatra ahako andriamanitra za hitady anao za eona aminao inona zavatra mitrany any ambadibadika any ohatrany misy ohatrany hoe ohatrany misy anesthésie zany re olona tezy ohatrany hoe misy calmant ohatrany hoe misy zavatra lacrymogène zany re olona tezitezitra rehetrarehetra tsy tezitra ny olona satria za maninona ka za mitsahatra ary za le mitsahatra io andriamanitra tsy hoe mitsahatra fotsiny ahako fa rehefa manaiky hitsahatra andriamanitra manao rehetrarehetra ahatateraka ny fitsarako mba andramoka izao ngery havana malala hitanareo re olo reo antan'ireo olona rehetra miteny reo io zao marizo miteny reo zao ry suzel rehetra kizy rehetra miteny reo mba andramo antan'io zareo fa maninona reo manao sabata tamin'ny fakomaly fa maninona misy reo tsy hoe misy fa reo akizy reo tsy andry amfiry manomboka commencement nay maraina za ravana teteny aminao andro any misy zavatra hafarenao mihitsy misy hery hafarenao mihitsy ary sabata zany andro sabata zany tena tandremana amin'ny fitiavana zany tsy miaraka zany mahatonga hoe ny sabata zany tsy ohatry ny andro olady hoe misy fidiraniny efatry ny telo tsy azahoana ainy zany ka tsy mety amiko revany zany sabata de adindroa de ivoaka de olo kafandreny hiditra eo sabata zany mahita andriamanitra mihitsy mipetraka amy seza fiandrianany de manome fotoana ho anahy mifantoka ho anahy araka ny teko tamin'ny teo sabata fanavotana sabata fitsarana ary jesosy nanasitrana tao amin'ny andro sabata ny ao amin'ny andro sabata fotoana hitarainako am'raiko raha misy tsy ampy eo amin'ny fiainako eo amin'ny any antoraka raha misy faharerahana nahazo aho eo ano atanjahany ary ny ten'andriamanitra vakevakitsika ezekela 22 misy zavatra tantara-pitiavana mahafinaritra be sabata io tantara-pitiavana misy hitanao le fomba fiteny tafaray ny disy ny manina manao fotoam-bavaka ihany tsika lahady manao fotoam-bavaka tsika isan'andro fa sabata tsika ny tontolo andro de tsisy ny arivo fa ny foko ny toepoko androany tsy mitovy amin'ny toepoko rehefa sabata mahavarina ary tsy forcena fa renao tonga de misy fototorotoro zay rehefa somaharivo zany de efa ohatrany manembonembona de mbola torotoro fo de ohatrany misy fotoana zay mpinanakanina tadidiko mihitsy ny tamin'ny tambola tany amin'ny tranonay taloha tany amo andro somaharivo eo ampisakafoanana zay menakavokena no vavaka sakafo fa naninona ary tam'izay nivavaka sakafo zay de ohatry ny teny kely zay ny zavatra kely nyteniko zay de nivavaka am'izay de nisy zavatra niseho teo ampisakafoanana zay andro arivo nisy zavatra niseho zay tsy ho tantarainay anareo ozy nareo tsy nonay zany de zay ny tsy tantarainay azy nisy zavatra niseho napetraka ny sotro napetraka ny satra torotoro fo ankonankona ny tomany zay fa nanina ary tsy tamin'ny larobizy nanao an'izany satria zay efa niomana be am'le rapitso fa andriamanitra koa efa niomana hoy ten'andriamanitra any amin'ny ezekela 2:12 ary nomeko azy koa ny sabatako famantarana ho amiko sy aminy mba ho fantany fa za Jehova ny manamasina azy nomeko azy koa ny sabatako anazy fa nomeny atsika koa ary zao koa ho famantarana amiko sy aminy any teteny aminao androany te hifankalala sy te hifankafantatra ary tena teo tafaray amin'Andriamanitra ve ianao mivavahinao isan'andro fa atokany ny andro anankiray atokany io andro sabata io amasino io de ho hitanao ange tsika tsy anao resaka lavabe fa reo olona rehetrarehetra reo olona hitanao reo matory mijanona teo tena hita ary matoa zay mbola miteny aminao fa namary azy tsy atakalonay an'io tsy hoe lalàna tsy hoe satria makany amin'ny helo zay raha tsy manao sabata
famantarana amitsika sy Andriamanitra miteny zavatra be deaibe zany fitiavana zay tia de tandrina didiko ary reavana malala ny olona mitandrina andro sabata mavita maraina amparivon'ny andro mivavaka tsy havitan'izany raha tsy olona misy fitiavana an'Andriamanitra. Misy any olona hoe ifady anina raha-pitsy ohatra hoe anina de mitandrina andro sabata misy any ohatr' zany na ohatr'izany koa izy zany tamin'ny voalohany mbola tsy tafiditra ao aminao le izy ary io tsy forcena zay tsy miforce anao an'io raha tsy zany de niteneniny foana anao hoe tsy maintsy manaraka sabata eto nareo vao entina bavaka tsy forcena io raha teo mifanamasina manao ny asany mamangy atsika rehetrarehetra za mino fa amin'ny sabata zao mba hanandrana ianao andraminy ty zavatra teneniko anao ty hoe za amboariko ny programa dada fitaiko zoma daholo ny zavatra rehetra zay tsy vitako amin'ny aza matahotra ny am'izay tsy vitanao amin'io zany misy zavatra korosa mbola tsy vitako ary andramo mihitsy hoe ianao hoe tsy mametraka hoe za Andriamanitra hitsahatra anamasina an'io andro io amin'ny sabata de zao ny tenentsika zao zavatra teneniko anao manaovaka ianao an'izay amin'ny sabata andramoka izao amin'ny sabata de jereo am'izay ny herinandronao aorianan'io hoe raha ohatra ratsy be misy ny herinandro anao tony vao me mikorotana daholo no le andro anankirenanao nijanonanao andro sabata aza mitandrina sabata tsy fa raha tsapanao hoe vao manomboka amin'io andro io ianao zao fotsiny de efa miteny hoe za tena zahako tena anokana an'io fotoana io ahako tena anamasina an'io andro io zahako de ho hitanao inge fanaprogramanao tokony hikorotana omen'Andriamanitra fotoana izy ny andaminan'io be de be io zay renabaviamy 3 septembre 2020 andamako an'izao fandarana tandremana sabata voalohany misy fotoana iambaviamy io tokony tsy afaka manandra mitandrina sabata io izy io fa tena mba naingetety izy tandrany natory ny patron raha tsy diso iamba le nisy an'le patron natory-parivan'ny andro nefa patron be irakiraka be natory-parivan'ny andro izy afaka nitandrina sabata raha tsy diso de iamy iny misy samy manana ny tantarany daholo reo olo reo misy hoe tena tsy maintsy miasa ianao fa tsy nefa tena zady Jesosy mangetaheta fa ala amin'Andriamanitra zay afaka manao ihany misy am'ireo ankizy reo tena hoe tapaka ny connexion mandritsy ny herinandro sabata tonga de velona ny connexion afaka manaraka izy satria maniny nangetaheta iny azatra tsy n'Andriamanitra tao amba teteny aminao androany hoy zany hoe ohatry ny mazimazia zany trio zany tsy mazimazia zany zavatra ny ainanay zany teteny aminao hoe metraka famantarana anankiray Andriamanitra ary tiako ianao mba hoe anandrana an'izany hoe mijanona ny tena Andriamanitra amin'ny Isaia teo manao hoe amaranako azy fa lava be za mantsy rehefa miteny hoe satroko foana iresaka momban'io ny fitotrian'io ma tsy be dia be be dia be de misandrahaka be de mahafinaritra be izy io ny Isaia fa 9:12 teo de zao le ten'Andriamanitra ary ny hafa firenena zay efa manaiky any Jehovah mba hanompo azy sy ho tiany anaran'i Jehovah mba ho mpanompony de zay rehetra mitandrina ny sabata mitandrina sabata zany ianao de raisin'Andriamanitra sady ianao hoe manaiky anazy mba hanompo azy de raisin'Andriamanitra sady hoe tiany anarana raha tiany anarana ianao alleloia raha miteny zany hoe tia an'Andriamanitra de tiavy zay tiany fa tena akafizina akamamin'Andriamanitra io andro anankiray io hitsarany ary namasininy de zay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady mitana ny fanekeko de inona no ataony de hoentiko eny tendrombohitry masina izy ka ampifaliako ao an-tranoko fivavahana hoentiny eo tendrombohitra masina rehefa sabata zay de misy fotoana mahavariana fa tena mahatsapa ao anaty commencement zay tena mahatsapa fanatrehana tena misy zavatra tsapanao ohatriny tsy eto an-tany ianao teny amin'ny fiteny tsy fantatry zay tena anatina ranomaso fotorotoro tsy mahateny tsony ianao entin'Andriamanitra de ny mbola eto an-tany ao anatin'ny fanatrehanao entiny eo tendrombohitry masina ary tadidinao ty fa ianao rehefa tena zatra ao anatin'izay tontolo zay ianao tsengeravana ny an-danitra mbola misy ny fitandremana sabata ary eo tendrombohitra masina ao tendrombohitra ziona ao an-danitra ao misy an'izany de hoentiko eo tendrombohitry masina ao izy de ampifaliako ao an-trandroko fivavahana ampifaly anao le taon'Andriamanitra fa tsy ampahory anao ary tsy ampijaly ary ho ny tena many sambatra zay manao sabata ho fafinaretana fa tena fafinaretana io
io tsy idirana amina hoe fiferotana iny hoe te sabatany ray ty tsy androany zany de tsy anao ninina fa miditra amin'ny fifaliana de ho hitanao ny vokatra hitanao ny vokatra ade teny aminao androany a ho ten'andriamanitra hoe ampifaliako ao an-tranoko fiovana izy fanatitra odorana sy ny fanatitra hafalatsatra de akasitrahany eo amin'ny alitarako halleloia akasitrahan'andriamanitra neny asa fanompoana ade teny aminao androany ravana malala hoe nanomboka nitanymoaka sabata fitahinany nanaraka ozy aina sabata fanatrehana fahitana fotorotody raina ny tompo misaotra ny tsosy famanetinao tetiko ana entandra sabata tanao reny ankizy rehetra reny afaka alainao namany reny olona reny a de mba afaka antaninao izy mba afaka mizaranao raha zay matsy nizara fahatsapananao de manjara ohatrany hoe efa mahazatra anao fa reny ankizy miteny reny mba sefizy mitsovavimbelona aminao fa maniny ianao raha nabavy raha niny ianao raha vavy na raha lahy de mbola mitandra sabaty samy foana hatram'izao de anjarany mamaly anao fa za mifa tsy misy olona te hijanona amina zavatra raty zany za mifa tsisy olona alahelo zavatra tsy mateo ty zany fa zay misy fotoana rehefa anatin'ny herinandro ny amin'ny larobia kamisy any de efa malahelo ny andro sabaty malahelo any Jehova teo atonga andeha ataontsika terity misaotra anao hoe nahatrany hatramin'ny farany maro ny zavatra mbola tiana tenenina saingy mino fa efa ampy zay lava de lava ny famirapiranana ataoko androany nefa tsy mampaninina satria anisan'ny zava-dehibe anisan'ny blocage ny olona mantsy io ry havana malala ay nareo to mitandra sabaty mitandra sabaty zay mba andramiko ianao mitandrina an'izany fa lalana makany an-danitra zany ry havana malala ary tena akasitrahan'andriamanitra mahereza tahin'andriamanitra ataontsika ty raha mahafinaritra be ty matetika tsika rehefa mitorina zany de ataontsika foana tery ty de mba tiako hoelotsika ndray izy ty androany ataontsika anao sitrapon'andriamanitra de voninahitra ho azy reriany mankasitraka atsika nahatra ny hatramin'ny farany amen sitraponao tompo tompo noma mena jesosy sitrapona tompo no delikio ka nininanjo kaninonina eo amin'ny fiainako eo amin'ny fiainako ny sitraponao sitrapona tompo atokisako Arizo tontolo izao inimbolyanao no nanolotra ny zanakao satria tsara ianao tena tsara ianao satria tia ianao tsy nolotra ka ny sitraponao tompo ka ny sitraponao amena ho jesosy sitraponao no teliko rehefa tonga aminao zany de miarabanao afa tonga sao fazakan'andriamanitra ianao raha mbola mavesatra aminao zany de mankatao hoe fananasona mba tahiko apiko atokisako eny ty za mpanota tsy mendrika tompo panota tsy mendrika rehefa nondraisinao rehefa nibebaka rehefa avy nibebaka satria tsara ianao tena tsara ho ahy ianao tena tsara ianao satria tia ianao tsy nolotra fa ny sitraponao tompo tompo nomaniky sitraponao tompo nodelikio ka nininanjo kaninonina eo amin'ny fiainako eo amin'ny fiainako ny sitraponao tompo sitraponao tompo atokisako
mafiatuka nifady antsoinao isanandro tsy tapaka satry tsara tena tsara ho ahy ianao Jesosy tena tsara anao satry fitianao fitiavana ianao ka nisitraponao tompo no maniky nisitraponao tompo no tiliky kaninonanjo eo amin'ity fiainako ty eny sitraponao tompo tompo atukizako kanisitrapona tompo atukizako Amen Jesosy afaka miteny anao androany hoe Jesosy a mba tiako mamiko kokoa zany sitraponao zany za ry avana malala mizaranao am'izany tena any anatin'ny foko any tena feno fifaliana hoe ty za Jesosy a de afaka za no mizara zany amin'ny olona mizara n'zany fahatsapany zany amin'ny olona hoe tena sambatra Jesosy a tena sambatra natsonao halleluia tena sambatra natsonao hitandrina n'zany andro sabata izany fifaliana anao ry havana malala ary ny miaraka aminao ao de tsy iza fa Jesosy Kristy tompon'ny sabata de tsy avelany ianao tsy avelany isy ampahory anao tsy avelany isy amatotra anao fa avotany ianao a fa any ianao a ampifaliana ianao a ary rehefa afaka zany a rehefa afaka ny maneligelinanao a sabata fanafahana de entiny eo atendrombohitra masina am'izay ianao de ampifaliana ianao de tonga sabata fafinaretana ry havana malala firy ny aretina sitrana tao amin'ny andro sabata ry havana impiry ry havana misy fotoana marary nandritra ny herinandro sao fotsiny ny anyteniko e Jesosy a tsy androko izay atonga ny andro sabata nafahanao a misy fotoana anaty sabata marary fa tsy hopitaly ny andehanako fa fiangonana ry havana ary tsy fandriana sy toromaso ny tedaviko fa manao asan'Andriamanitra misy fotoana marary ny tazo mitarika fotoana ao am-piangonana mitarika fiderana ry havana malala ao anatin'iny atsemboako iny ry havana malala sitrana ry havana malala anatin'ny fotoana ry havana mandalo ady fa ao anatin'ny andro sabata voatendry mitoritendry fa sady mitoriteny amin'ny olona mitoriny teny amin'ny tenako fa ny Jesosy tonga mampahery ahy halleluia ary tsy indray mandeha tsindrony ny batako fandresena tao amin'ny andro sabata zany ry havana malala ary tsy mbola nety matiantoka tao anatin'izany fitandremana sabata zany ry havana malala ary tao amin'izany fitandremako sabata zany nanafahan'Andriamanitra tanatin'ny adiko ry havana malala tao anatin'izany sabata zany tsy voisako tsony ny ranomasoko latsaka anaty fotoam-bavaka tsy ranomaso forsena fa ranomaso tena vokatriny foko torotoro tsy fantatrena ahoana tsy hoe miezaka mieritreritra zavatra mampalahelo aho fa fantatro sireko fotsiny fa misy fanatrehana hafahafa mahafinaritra mikasika hatrany anatin'ny foko any ry havana malala ho avy ny fotoana tsy ho ela ho rarana amin'izay ny olona tsy afaka anao sabata ho esorina ao anatin'ny dictionnaire zany teny sabata izany satria tenin'Andriamanitra fa losiferany efa te hampanjaka azy eto amin'ity zao tontolo zao ty tsy azo iakofana tsony ny andro sabata ry havana malala fa soloan'andro lahady amin'izay fa na dia amin'izany fotoana zany aza na dia any ambany lakavy na dia any anaty zoy na dia any anatina tendrombohitra rehetreritreny mbola tedaviko ny Andriamanitra amin'ny andro sabata ry havana malala ary ny Andriamanitra mbola fantatra foana satria ny fifankafantarako amin'ny ry havana malala zaho sy ny ankonako ry havana malala dia kohaka foana izay amin'ny andro sabata apetraka eo andro masina satria ny Andriamanitra mana masina n'izy io andro fitsarana
ka na inona ady na inona olana tonga ny andro sabata izay mitsahatra ary fantatra efa ny anjelin'i Jehovah miado anay any ambadimbadika any. Ny fandresena ny tsy voapatanay andro latsinainy, talata sy ny lahady sy ny larobia mibatainay amin'ny andro sabata foana izany. Eo ny fanatrehan'ny Andriamanitray entiny eo tendrombohitra masina ary afahany amin'ny olana isan-karazany. Misaotra Jesosy aho, misaotra namenao anay izany torolalana izany. Tsy nahatary teny izay Jesosy aho, fa ianao no nitarika anay niditra tao amin'izany andro mahafinaritra. Nomenao anay ny sabatanao, halleloia. Nampianarinao ny tian'izany izay nanamasina izany. Dia jereo ny fiainanay Jesosy aho, fa fiainana mahateo ty fiainana mahafinaritra. Tsy te hamony tena tsony ary tsy mety kivina dia misy ny olana indraindray tsy ao anatinay ny mamoy fo. Fa rehefa olana tsy resinay tamin'ny herinandro atotonay eo amin'ny andro sabata satria anao Jesosy manafaka anay ao anatin'izany, mandray ny entanay, halleloia, mandray ny adinay. Misaotra Andriamanitra raha mbola velona koa izay Jehovah Andriamanitra, dia kohaka amin'ny andro sabata izay Jehovah Andriamanitra, hanajany izany izay Jehovah Andriamanitra, hitiany izany izay, satria raha hitiany izany izay tahaka ny mitianao na ty didinao izany dia ho tandremanay satria tianay ianao. Fa gony tsirairay avy eto Jehovah Andriamanitra, ampiasao ny fanahinao masina amin'izao fotoana izao, hamanginy io isan'ny olona isan-tokantrano isam-batan'olona mba hanandrana kaiza tahaka ny ahoana izany andro sabata izany. Misaotra Andriamanitra, avy fotoana ao an-danitra ao hiakatra ao tendrombohitra masina izay rehefa sabata Andriamanitra, hideranao, halleloia, ahitan'ny voninahitra ao Jehovah Andriamanitra, ahitan'ny seza fiandriananao lehibe, hiditra ao izay amin'izany fotoana izany amin'ny fifaliana tsy mety tapitra mandrakizay. Misaotra Jesosy aho, misaotra Jesosy aho, za matoky fa hifidiny anao indray ianao eto androany, taka ny fidiananao anay Jehovah Andriamanitra, dia ampidiro amin'izany fitsarana izany, fa betsaka ny tsy mahalalana izany, betsaka ny tsy mahalalana izany. Misaotra Jesosy aho, voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Izay matoky Jehovah Andriamanitra, matoky izay Jehovah Andriamanitra, fa naroviana ary na dia inona Jehovah Andriamanitra mety fandrarana rehefa aorianao, ianao kosa amin'ny meanay hery lalandava, afahanay ihany mitandrina ny sabatanao Jehovah Andriamanitra. Voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Misaotra Jesosy aho, halleloia. Betsaka tsy voalazako teto fa zay ianao mahalala ny mahasoa dia hanatanteraka an'izany aminay tsirairay avy. Mety lavitra anao izay manetrehetiko Andriamanitra dia ho ataonao tanteraka ho voninahitry ny anaranao. Misaotra ny tamin'ny fahatanterahany fotoana androany fa niasa ianao. Misaotra Jesosy, halleloia, amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena, mpandrotsika navavintsika Roly Anisy avy any Allemagne, ivavaka ho an'ny firenena. Tahitompana vavy Roly, anao ny fitenenana. Tahiny tompa Pastera, tahiny tompa tsika rehetra, dia mbola hiara-mivavaka tsika ho amin'ny firenena. Ry tompo Andriamanitra maherinay eo, tonga eto indray izahay miara-mivavaka sy mangataka ary mitera sy mankalaza ny anaranao. Saotranao izay Jehovah noho ny teny soa izay nirenesinay androany indray. Ingany izany teny izany, tafiditra lalina hipaka ao am-ponay tsirairay avy izay tonga teto. Tsisy diso anjara izahay Jesosy fa samy anana ny anjaranay amin'izany teny izany, ka samy aka ny tandrify azy avy. Tompo, raha nitoriana teto ny teninao, dia nitory ny andro sabata masinao. Manaiky tokoa izahay Jesosy fa izany sabata izany dia sabatan'Andriamanitra, sabatan'i Jehovah Andriamanitra, ka hanajanay azy satria fantatray fa andro masina izany ary andronao tokoa. Sanatria Jehovah nisy ny andro iray izay tsy nitandremanay, ka
tsy amin'ny sitraponay no nanaovanay izany. Dia hifonanay aminao fa matoky zahay Jehovah fa hitandrina ny sabatanao. Dia mivavaka ho amin'ny firenenay koa zahay Jehovah noho ny fitiavanay an'io firenenay malalanay io. Ireo pastera izay mbola manana ny asan'ny Satana mamerivery ny sain'ny kristianina rehetra ka mampitodika azy amin'ny tsy araky ny sitraponao. Dia ianao Jehovah no hitarika ny lalany. Fehezina amin'ny anaranao, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ny asan'ny Satana rehetra tsy hanakery, tsy hanapahefana, fa ianao Jesosy Tompo no manapahefana. Miandry anao zahay Jehovah, miandry anao zahay Jesosy miandry anao ny firenenay, ary tena miandry anao amin'ny fo. Mivavaka ho azy zahay mba tsy ho voarebireby ny fivavahany diso sy ny asan'ny Satana rehetra, ny dahalo, ny fangalarana, ny fitsangatsangana sy izay rehetra tsy motina rehetra tsy araky ny sitraponao Jehovah. Dia esory fa tsy anao izany, fa ny sitraponao Jehovah araky ny hira teo. Ny sitraponao no tianay arahana, ary ny sitraponao no hanjaka tanteraka amin'io firenenay io. Izany ny vavaka sandratra eto Jehovah ho taio, ary egnane ho tanteraka izany vavaka izany amin'ny anaranao masina. Alleluia. Teraina ianao, fa mpamindra fotoko, ary tianay ianao Jehovah. Amen. Alleluia. Sotra betsaka ny anabavintsika rolia tao anatin'izay vavaka matsiro. Sotra betsaka mahafinaritra betsaka ny vavaka izany. Misotra betsaka ihany koa ny anabavy Angela, vavaka fanomboana. Dia mankasitraka ny anabavy Rodina tamin'ny toroteny mahafinaritra be. Dia misotra anareo koa satria raha tsy teto nefa nareo tretra dia zava-poana ihany zany, tsisy ny hainy teto zany zavatra zany. Ary mino fa taka ny anabavy Very Rasoa izay faly be indray mahita azy androany ilay izy tsy teto, dia faly be mihitsy mahita ny anabavy Very Rasoa. Dia tiako be mihitsy mahita mesaziny hoe tena feno ny fonao dia za matoky sy mino fa ho tarihan'Andriamanitra ny lalanao manomboka eto indray dia andramika izao fa tsara Jehovah. Samy hitahin'Andriamanitra mbola tsy tonga amin'ny rahalanitra sosy dia hoe tsika rapitso ary amin'ny lera mitovy amin'ny ekipa hafa vaovao indray. Dia raha tonga amin'ny rahalanitra moa sosy dia efa eny amin'ny rahalanitra sika ny ona zay ny fandrintsika. Dia rapitso www.andramokaiza.com afahanao miheno ny onjam-peo akiradio naiza misy anao www.andramokaiza.com afahanao miheno ny radio. Misy totezaky ny adiny 3 amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 dia rapitso amin'ny folo maraina koa verinao zao fandaran'izao raha tsy nainotra amin'ny voalohany ianao dia amin'ny 1 amin'ny 4 amin'ny 7 arivo koa mbola misy toriteny. Samy hitahin'Andriamanitra mahereza daholo ny tompony ombantsika. Halleluia. Amen. Mahereza misaotra anareo.